Coucou, mbola hoe zanagasikara za koa aty any dia jerentsika resaka lataka resakantsika androany dia hoe hita avy ety ivelany ve hoe ohatry ny ahoana ny habean'ny lataky ny lehilahy. Pôzy aloha tsara le make-up sa hoe aha hita avy ety ivelany ve ilay izy amin'ny ankapobeny ry zareo teratany congolais no lavalataka indrindra eo amin'ny 20 cm eo dia manarak'izay ihany koa ny teratany Ecuador sy ny congolais zany no manana ilay lataka lava indrindra fa amin'ny ankapobeny congolais satria raha ny vaovao dia hoe matetika sakafo an-jareo ilay karazana haninkotrana ireny, katsaka, tsaramaso, tsy dia mihinam-bary loatra moa izany zareo. Na izany na tsy izany ary efa natokana ho an'ny vehivavy congolais ny lataky ry zareo dia tsy mampaninona izany fa raha mino fa raha vehivavy malagasy miaraka amin'ny teratany congolais dia mety ho vaky ity lalan-jazandry vaky ny cervix dia hoe ndry vao vaky efa naninona ako. Izany dia mahaiza mihoana hoe fa lehilahy malagasy ny antonona indray dia lehilahy malagasy. Ho jerentsika ary ohatry ny ahoana ny lalàna ny lehilahy ohatra hoe hita ety ivelany ve ny habean'ny lataky ny lehilahy dia afaka hita amin'ny alalan'ny ratsan-tanana. Lehilahy zao raha ohatra ka hoe somary lavalava ratsan-tanana izay ny lehilahy dia ny dika sasany dia ohatr'izay koa ilay lataka ao. Somary bodaboda ilay lataky ilay ratsan-tanan'ny lehilahy dia somary bodaboda ihany koa ilay ao. Somary ohatry ny hoe atonontono ohatra indry ihany dia efa manana ohatra hoe be felan-tanana be ilay lehilahy ohatra dia arakarak'izay ilay ratsan-tanan'ny lehilahy no ahalalana ny habean'ny lataka. Ambon'izay ihany koa raha ohatra fantatra hoe ngeza, ahoana ny lalàna indray hoe raha hoe ngeza ny lataky ity lehilahy ity dia eto amin'ny voziny eto. Ilay izy efa natoraly io fa ianao raha hoe andeha hihinana bonbon na biscuit na misy régime dia lasa ngeza be, tsy mety izany io. Natoraly dia natoraly foana. Misy be dia be ny message napetraka ireo izany mba teo be lataka, aza mandany andro amin'izany fa natoraly dia natoraly ihany izay eo hifaliana. Ny vozon'ny lehilahy, ny lehilahy raha ohatra ka manana ilay vozona somary ngeza, jereo tsara fa ny paozin'ny lehilahy zany manao triangle, eto ngeza dia le midina valahany somary manao ny ohatran'ny vehivavy zao hitanareo le lehilahy zao mankafy an'ilay ohatran'ny gitara le valahan'ny vehivavy mba hoe teritery ohatr'izao. Ohatr'izay ihany koa ny lehilahy ahoana ny lalàna anazy hoe somary ngeza ny lataka dia be vozona izy. Ity le eto amin'ny ambony somary mahitsy kokoa ito dia somary midina somary teritery ny eto amin'ny valahany eto. Dia raha mahita ny paozina lehilahy ohatran'izay indray dia somary ngeza izany lataky ilay lehilahy, hita eny an-dalana eny. Fa raha ohatra moa izany ka tsy miakanjo lehilahy dia efa hita indry ilay izy. Dia izay. Fa io zareo tsisy tokony hoe mahamenatra izany. Be dia be mihitsy mametraka fantaninana hoe tsy mahazo hay madama fa fohy loatra, tsy mahazo hay ramose fa lava loatra. Tsy ny habean'ny zavatra na ny kelin'ny zavatra no midika inona fa ny fahaizanao mankafy ny zavatra ataonao izay no mampiadana anao. Ny olona tsy maintsy miteny manao tsara ianao koa tsy ampahafery mahitahita. Manao ny ratsy ianao manaratsy indray hita fa inga ao ratsy loha. Manao ny soa ianao reny indray ry masery. Mahita lazaina foana ny olona fa aza miasa saina amin'izany. Mahasoa anao eritreretina, izay mahatsara anao eritreretina, tiavy no mahaizy anao, izay ny zava-dehibe. Te hampiaro amin'ny fiainana ny momba anao. Ianao ange raha latsaka anaty lavaka tsisy olona andeha hanavitra anao, ihany no miezaka mivoatra manao izay ahatafitanao. Noho izany aok'izay ilay somary menamenatra hoe tena complexe be, tena menatra be ako amin'ity zavatra tsy misy tokony mahamenatra izany. Rehefa tonga eto amin'ny 18 taona, 19 taona, 20 taona raha ela indrindra eo no mitsahatra ny fitombon'ny lataka. Dia tsy mitombo izany intsony io. Nisy publication nataoko tany ilay hoe atao massage ilay izy dia mialava, tsy izay no teneniko. Ny antony mampatonga ilay hoe atao massage dia mitovy ny vatana rehetrarehetra ny lataka. Jereo tsara rehefa atao massage lamosika dia mahazo aina isika. Ohatr'izay koa ny lataka mba mila atao massage isa-maraina. Dia nisy fanontaniana mipetraka koa tany hoe dia ahoana izany raha ilay sipako no manao an'ilay izy. Vehivavy ange mazoto anao an'ilay izy, tsisy mampatahotra vehivavy fa hamelohan'ny hanomezany hiandrasany ilay fitiavana avy amin'ny vehivavy dia mba fitiavana aloha ilay vehivavy.
Ampidanina tsara aloha madama, fa rehefa miada ny madama dia vonona foana izy na hanao masazy na hilely isan'andro na hilely isaky ny 3 minitra. Dia izay. Mankasitraka tompoko.